Manao mbola tsara sika ziaby. Tonga soa eto amin'ny Église. Izany hoe isika ziaby ny Église trano ty zegny. Fa isika izao ny Église olo ma Église azy ary zay no irin'ny Papa rehefa nanao an'izay taona masina izay anangona ny vahoaka an'Andriamanitra iverina ao amin'ny ray ary dia evonoy ny telefonitsika zay aby efa manomboka ny fivavahana zegny ary anangona ny vahoaka ziaby ao amin'ny ray ary zay ny tantara zay no diniasika omaly tamin'ny fisaonan'ny sakramenta masina ary ianao faninanana mikasika an'izay ianareo ao amin'ny Luka 5:10 ka mila famantarana nefa izay fanangonana izay ny vahoaka an'Andriamanitra maro be ary sika zao anatiny dia tianray ao anatin'ny trano be raiky dia ny Église ka fantatra sika ny trano misy varavarana izay ka manambara koa ny fosika idirany fitiavan'Andriamanitra manambara koa ny fon'Andriamanitra izay mivoa midangadanga mivoa zakabe idira sika ao amponin'i Jesua. Hitanareo ny tagnan'i Jesua amin'ny la croix dia mivelatra zay tagnana izay andray ny olombelona rehetra. Zay ny famindrapon'Andriamanitra. Mampianatra sihelihely za zay hoe ary mamaly sihelihely ny fanontaniana napetraka reo hoe ino moa zao famindrapon'Andriamanitra izao babe? Zay napetraka nareo tamin'ny maly. Hitasika izy zao mivelogna anazy sika izao rehefa isika zany miditra. Hitanareo fa mbola migadra zao ny varavarana io raha sokafana io dia ohatra ny manambara fa sokafan'Andriamanitra ny fony. Ohatra koa manambara fa miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika miditra amin'ny Église ary dia izay no antony nanaovasika ny kofesy. Eto dia mety malahelo ny sasany mbola zay zany mbola sy avy ny kofesy karaha akory aza malahelo sika. Hitanareo fa efa mipetraka ambadimbadika eny zegny mon père rehefa avy mivoaka tato sika dia manatogna an'ireo mon père mikofesy. I monseigneur mety mbola sy afaka mampikofesy satria mandray ny namanareo zay endro moa ny zanaky monseigneur asangano zay naditra tamin'ny alina. Asangano ny tagnany zay naditra tamin'ny alina. Omesika sodrano anareo zao dia izay ny antony anaovasika rehefa mandritra ny za manao sodrano dia ataosika ny hira fo madio omenao aya mba ho fo madio ny entisika miditra amin'ity varavara idirasika ao ampon'i Jesua amin'ny fo madiony Maria andro sabosy androany. Angina kely ary sika mba hanokatra ny fosika ka andresasika koa ny sodrano. Aokisiky vavaka re Andriamanitra andrianana raina io ireto pino anao hiditra amin'ity varavarany tiany mba ho afaka anatinanao ray amin'ny alalan'i Kristy
ao amin'ny fanahy masina hiangona ao anatin'ny eglizinao izy ireo satria mifikitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly mandray anjara amin'ny famakinany mofo sy atanin'ny fitiavam-bavaka ka enganie tsy ho very anjara amin'ny fanorenana an'ilay Jerosalema any an-danitra amin'ny alalan'i Kristy tompona. Ary zay ny dikany ny tamigna zay osokafagna io amin'izao manambara n'izay fo n'Andriamanitra malalaka idirasika. Ka noho izany enonareo ny fandaharana teo igny eo anareo mpanabe mba tsy hisy rodorodo asika fa malalaka ny fon'Andriamanitra alamintsika sara. Azonareo zay zaza endry moa ny zanaky monseigneur ary atao fa sisy maditra koa zegny asangano ny tagnan'izay maditra efa fo madio asika izao endry sara hiditra sy moramora i monseigneur ny hitarika anazy ary amoagny varavarany zay nivoa tonga eto sika ziavy niala tamin'ny site fipetrahasika karaha manambara lay tanàna misy asika andavanandro mikaika asika Andriamanitra tiany loatra asika baba izy ary izy nahary asika hitovy endrika aminy hitovy tare aminy dikan'izay zany hoe izy fitiavana isika koa fitiavana ary ny soran'ny namasika ny soran'ny Kristy ho isika niala isika araky ny hira nataosika teo ka miroso eto miandry asika Andriamanitra babasika ray agny misy ditra maro nataosika tany tanàna tany mety misy alahelon'olo zegny asika koa malahelo karaha lay zaza mpandany tamin'ny evanjely andeha ody any amin'ny ray aho na dia sy mendrika azy eto ary sika ny ray no mandray asika ny fony araky ny voalazany mompera teo no mivoa ary zay no ambaran'io varavaran'ny eglizy io satria tiany hiditra ao am-pony isika anagna ny fitiavana karaha ny fitiavana mba hahatonga asika koa ho missionaire ho iraka zay ny dikany missionaire zay ny dikany hoe missionaire vavolombelogna omaly anareo nanontany ana ino ny atao hoe missionaire monseigneur ny atao hoe missionaire dia iraka zay vavolombelogna zay maneho amin'ny fiaignany zay ny famindrapo tsy afaka aneho anefa sika raha sy ao amintsika izay famindrapo izay andeha hiditra ny varavarana ary sika eglizy fianakavian'Andriamanitra vahoaka an'Andriamanitra hitanareo fa mbola migadra izy zao isokafagna izay varavarana izay misokatra ny fon'Andriamanitra izy no mandray asika asiany kiraro izy asio kiraro ny tongony apekanjo izy araky ny fanoarana nataon'i Jesosy ary ataonareo fampisehoana ny any ty sy fampisehoana fosiny izy amin'izao ary fa fiaigna sika
Hitanareo fa sy mijanona ao amin'ny eglizy sika fa mivoaka amin'ny varavarana anankiroa. Zany hoe miala tamin'ny fiainana nisy asika teo, miverina amin'ny fiainana, ody agna an-tanàna jiaby sika, fa sy mody sy misy fahasoavana nefa. Ka izay koa gn'andalovasika teo mandalo, omeny Zagnahary ny fahasoavana isika, dia mivoaka mandeha amin'ny tanàna misy asika ary dia ankalaza ny Eucharistie asika rehefa avy eo. Ary indrindrindrina ho an'izay mbola sy nikofesy, izao zany ny fotoana sara ikofesesika. Ary zay ny anaovana ny sodrano amintsika amin'izao, mba anana fo vaovao sika vokatry n'izao CONGRES izao, vokatry n'izao fionam-be sika zao, anana fo madio tahaka ny fon'ny Masin'ny Maria. Ino magnandro androany? Alahady sa zoma sa ino andro androany? Sabosy andro aserovasika ny Masin'ny Maria. Miaraka amintsika izao, hitanareo ny sariny zao, ery amin'ny hôtely ery izy. Miandry asika koa i Masin'ny Maria ary mampianatra asika anana fo madio. Zaza endro moa sika? Zanaky missionaire zaza endro? Endro sa maditra? Endro zanaky missionaire? Izy mbola naditra tamin'ny alina, atsangano ny tagnany. Mbola nisy nandeha tamin'ny ranomasina tagny zegny? Efa sy mandeha koa endry sara. Ao ary itozasika ny fahendresika, angina kely ary sika andinika an'izany rehetra izany. Andriamanitra andrianana raina io, pindra fosy be fitiavana tokoa ianao, ka ireto pinonao hiditra amin'ity varavaran'ny eglizy tiany, mba ho afaka anao anatonanao ray amin'ny alalan'i Kristy Zokri ao amin'ny fanahy masina. Iangona ato amin'ny eglizinao izy ireo, satria mifikitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly, mandray anjara amin'ny famakinan'ny mofo ary entan'ny fitiavam-bavaka, ka engany tsy ho very anjara amin'ny fanorenan'ilay Jerosalema any an-danitra amin'ny alalan'i Kristy Tompona. Ary zay ny dikany ny tamigna zay osokafana io amin'izao, manambara n'izay fo n'Andriamanitra malalaka idirasika. Ka noho izany, enonareo ny fandaharana teo igny, eo anareo mpanabe, mba sisy rodorodo asika fa malalaka ny fon'Andriamanitra alamintsika sara. Azonareo zay zaza endry moa ny zanaky missionaire. Ao ary atao fa sisy maditra koa zegny, asangano ny tagnan'izay maditra. Efa fo madio asika izao, endry sara, hiditra sy moramora i missionaire ny hitarika anazy ary amoa ny varavarany. Zay ny voa hitasika amin'ny logo, ny mason'Andriamanitra no nomeny asika satria nosokafany fo, ka mason'Andriamanitra no ahitasika izao fahasoavana izao. Iaraka hiditra ary sika anambara asika n'izany finoasika izany. Sokafan'Andriamanitra tokoa ny lanitra ho ansika, ary eto nifisika izay lanitra izay, raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary indrindra raha missionaire ny famindrapo isika. Iaraka hiditra ary sika
hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hiditra ao am-pon'Andriamanitra, ao am-pony Jesoa izay misokatra ho ansika. Omba ansika mianakavy any Tompo, avy any amin'ny sita nandeha aty ianareo ary niala tamin'ny tanàna nisy asika mamonjy an'izao pèlerinage izao. Araky ny nazava isika tamin'ny maly misy dingana 5 ho tanteraha isika. Marina efa manomboka masana zao gn'andro, nefa masana karaha izay koa ny fitiavan'Andriamanitra asika abaribariny amin'izao fionam-be isika izao, mba ho missionaire ny famindrapo isika. Araky ny volazan'ny mopera teo, mbola mitamigny varangaragna zao manambara fa noho ny fahotasika lavitra ny fahasoava. Tonga eto anefa isika karaha n'ilay zaza mpandany nandany ny fahasoavan'Andriamanitra, izay ny fahotana zay. Ka Andriamanitra sy lany fitiavana karaha ny ray amin'ny fanoarana omaly izay ataonareo fampisehoana raha teo, anaovanareo fifaninanana ny an'ity. Sy lany fitiavan'Andriamanitsika, Andriamanitra ray, baba be famindrapo izy, ka sokafany ny tamia, ny varavarany ny fony, satria ray be fitiavana izy ary ny fony Jesoa no manambara an'izay endrik'Andriamanitra izay. I Jesoa no endriky ny famindrapon'Andriamanitra, ny fo mason'i Jesoa no misokatra ho ansika raha misokatra io tamigny io zay ka hiditra eo isika andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Sy hitan'ny mason'olombelona zay, sy mety gaga sika ay ary zay fahasoavan'Andriamanitra zay, sy ho hitan'ny masosika zay. Zay ny sary amin'ny logo hitanareo igny, fa ny masosika miova ny fosika ka lasa mason'Andriamanitra no ahitasika ny zavatra rehetrarehetra. Izay ny fahasoavana voalohany resika amin'izao pèlerinage ataosika izao. Andriamanitra manova ny fosika mba ho fon'Andriamanitra, ary zay ny mahatonga asika ho missionaire ny famindrapo. Anareo omaly nanontany monseigneur, ino dikan'izay missionaire ny famindrapo zay? Ino dikan'ny famindrapo? Hitasika izy io, sy mila fampianarana. Raha miditra n'io varavarana io sika, dikan'izay miditra ny famindrapon'Andriamanitra. Dia hitanareo koa misy varavarana anankiroa miverina amin'ny fiainana isika. Rehefa miverina amin'ny fiainana, miverina amin'ny tanànany avisika tsiraikaraika sika, dia zay no maha-missionaire asika. Zany hoe miala eto sika dia iraina anao ino? Anambara an'izay famindrapo no raisika teto izay. Ary izay mbola tohizasika amin'ny confesy, mbola eo mopera ampikofesy asika niany. Maray koa mbola misy mampikonfesy mba ho fo vaovao, ho fo madio no entsika agny an-tanàna agny. Zany hoe madio ny fosika raha sy mahavandivandy asika, raha endry isika. Endry moa ny zanaky monseigneur, izy mbola naditra omaly ariva, asangano ny tagnany zay mbola naditra omaly tamin'ny lahaly. Endry zay aby eo, asangano ny tagnany zay endry ary. Endry asika ary de endry mandrak'izay na de eo aza ny maha olombelona asika. Olombelona asika fa sy anjely,
dia matokisa ny famindrapon'Andriamanitra. Matoky anareo koa monseigneur ka izay indrindra amin'izao andro lehibe izao dia ho fafazana rano isika mba ho fo madio tokoa no idirasika amin'io varavaran'Andriamanitra io. Hiditra amin'ny eglizy sika mba ao amin'ny ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra ka andray an'izay fahafirany izay sika dia hoentsika miroso eny amin'ny mandalo amin'ny varavarana isika miditra ery amin'ny lamesa ahafahasika miombona bebe koa amin'ny Andriamanitra, angataka ny fahasoavan'Andriamanitra ary sika mangina kely sika mba andinika ny fosika mba ho fo vaovao no entisika miditra amin'izao varavarana izao mba hanahaka ny fony masin'ny Maria sika. Ino moa ny andro androany? Zoma sa sabosy sa alahady? Sabosy zay ny androany, andron'ny masin'ny Maria zay, anana ny fo madion'ny Maria koa sika. Ary masin'ny Maria hitasika miandry asika koa izy amin'ny ery amin'ny hôtely satria zanany tiany sika ka tiany anana an'izay fo madio zay. Angina kely ary sika andinika ny fo sika. Aokisiky vavaka re Andriamanitra andianana raina io, ray be fitiavana sy be famindrapo ianao, ka ireto-pino anao hiditra amin'ity varavarany tiany mba ho afaka anatinanao ray be fitiavana amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina. Iangona ato anaty eglizinao izy ireo satria mifikitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly, mandray anjara amin'ny famakinany mo setan'ny fitiavam-bavaka ka enganie tsy ho very anjara amin'ny fanorenana n'ilay Jerosalema any an-danitra amin'ny alalan'i Kristy tompona.